miarabana aminareo Iromairen, salaman. Salamat sara tompoko a miarabanareo malagasy rehetra eto Paris tonga avy any Montpellier za no Iromairen malagasy katolika avy any à Montpellier zany dia tonga manatrika an'ity fanasana ataon'ny dama eto amin'ny fiangonana katolika any Paris ity. Sinjila. Adinonao njila. Ok. Magana projet nareo mikasika ny tanora malagasy mikasika ny JMJ any Madrid moa izy io. Eny tompoko. Isa-taona no maha-katolika anahy sy analako finoana zany dia manaraka fona ny JMJ ny katolika manerina ny ranzo tolozao. Donc amin'ity fotoana ity zany noho ny tsy fahasalamana noho ny fahalehibeazana zanak'oy izay mipetraka eto Paris zany dia tsy afaka manatrika ny JMJ izy. Dia za koa moa no tsy fahasalamana dia tsy hanatrika JMJ zany. Tsy hanatrika any ianao zany? Tsy hanatrika any zany. Fa par contre kosa mikarakara zany miaraka amin'ny tanora malagasy rehetra manerana an'izao tontolo zao. Rovina les dates aloha déjà? Les dates zany mbola tsy fantatra exactement fa fantatra izy hoe en mois de juin amin'ny 2011 zany. Azonao fa fantatra zany izy hoe fa any Madrid fantatra hoe en mois de juin et voilà. Dia tsy fantatra zany izy hoe natokana ho an'ny tanora manerana an'izao tontolo zao. Azonao dia za zany no mampiangona anahy amin'ny katolika sy nahalehibeazako tao amin'ny katolika fandehanako JMJ ny katolika koa dia mba misy zany afatra kely ho atolotra ho an'ny tanora malagasy ao Montpellier satria Montpellier moa zany no ipetrahako. Dia na remarque zany za ho an'ny tanora malagasy zay tonga avy any Madagasikara dia miteny malagasy tsara daholo ny tanora avy any Madagasikara. Par contre ny malagasy rehetra zay mipetraka ao Montpellier dia izay ny lehibe to Montpellier dia maro amin'izy ireo tsy mahay teny malagasy. Dia zay zany no natonga anahy no mampanoratra malagasy no ame fitenenana ho an'ny ankizy tanora zany hoe ianao manana reniny malagasy manana ray malagasy manana volokoditra malagasy ary misakafo malagasy et teratany malagasy. Donc miangavy ianao izy mitenena teny malagasy aza midana ny teny hafa zany rehefa miresaka asa aminareo malagasy na amin'ny kabara zany na amin'ny fety na amin'ny firesana malagasy rehetra fa mitenena ianao teny malagasy. Mampalahelo manko hoe raha malagasy jerena ianao malagasy ianarana nefa raha tsy mahiteninao dia sady mamelatra hoy zany mampalahelo ka miangava ny gasy rehetrarehetra izay manam-ponina moa zany satria katolika dia na tsy manam-ponina koa fa menaha zany teny malagasy satria miezaka tsika mienatra ny teny anglisy teny frantsay teny japonais sa dia miangava reny lo tompoko alao zany ny teny malagasy zany no izitra voalohany ao amponiny sy ao an-tsain'ny tanora malagasy zany. Zay zany no ameko ny tanora malagasy hoentiny thème izay joroany eo amin'ny JMJ ny ran'izao tontolo zao. Voilà. Concrètement zany inona zavatra arosonao an'zareo amin'ny tanora? Narosoko amin'ny tanora zany dia mananina foana ny finoana tazomy mafy ny finoana fa amin'ny alalan'ny finoana no ahitana ny fiadanana sy ny fifaliana eto amin'ity tany ity. Dia koa zany hoe rehefa manana finoana ianao dia hoy zany hoe eto amin'ny teny malagasy ianao satria ianao malagasy ray malagasy reny e malagasy fiaviana e malagasy ianarana. Verina kely hoe mpanoratra ianao inona moa zavatra karazana itsoratra ataonao zany? Voilà, ny itsoratra ny nataoko zany izay tsy nianarako tany am-pianarana mialatsiny fa azoko tamin'ny lalan'ny finoana dia manoratra zany za rehefa mikabary ho an'ny mariage kabary ho an'ny misy faty kabary ho an'ny olona teraka e kabary lava ao amin'ny fiangonana e manoratra ny fivavahana zany. Azonao thème ho an'ny atao am-piangonana zany hoe mety hiverina amiko eny fa tsy loatra izy. Tena tadidiko zany pikabary ianao? Voilà, pikabary amin'ny teny malagasy za dia mpanoratra amin'ny teny malagasy azonao izany hoe za mbola tsy nanoratra boky fa raha tambatra kosa kamany ny zavatra izay soratako ho an'ny gasy rehetra depuis 30 ans eto France dia efa manoratra boky. Izany hoe tena tambiko zany rehefa tonga amiko ilay mpanahy mpanoratra dia teny malagasy mampatehotia e mahatonga saina e mampitahiray e fifaliana ny zavatra soratako matetika. Raha zavatra rasy zany dia mialatsiny fa tsy ny soratako fa raha zavatra tsara zany dia mijoro foana za manoratra. Voilà. Donc misaotra ny Iroma-Irena be lehibe amin'izay afatra apitaina zany mikasika ho an'ny tanora malagasy zay. Tanora mikasika ny fianarana teny malagasy. Misaotra indrindra tompoko. Voilà, misaotra anareo